Ny nosy Sainte Marie sy ny distrika ny Sonerany Vongo no faritra roa voalohany nandalova ny rivo-doza Dumako teto Madagasikara androany talata. Tamin'ny mita tao vovonana no voalaza fa niditra tao Sainte Marie ity rivo-doza ity ary efatra amin'ny alina alatsinainy no nijojo ny orana tany an-toerana. Ny fofofo ihany koa ny rivotra tany an-toerana ka nisy ireo azo ny anjera tao an-tanàna. Ny tolakandro tamin'ny 2 ora teo izy no niditra tao Sonerany Vongo. Ora mikitsa no tena tsapa, efatry ny alina alatsinainy ifo talata. Niakatra koa ny rano tao an-tanàna ary nisy ny azo ny anjera atao oriny nandalova ny rivo-doza. Manodidina ny 570 km isan'ora ny rivotra nentin'ny rivo-doza ary raina tafiotra 100 km isan'ora. Mikisaka miankandrefana somary avaratra andrefana ny fizotrany amin'ny hafainganam-pandeha 540 km isan'ora. Mbola toy hatrany ny ora mikijy ao amin'ny faritra Nalanjorofo ary hitatra amin'ny ilana atsinanan'i Sofia sy Alaotra izany. Filazana loza amin'ny tatao miloko mena hatrany no miatra ho anana Nalanjorofo. Natao teny faravohitra androany maraina ny famindram-pitantanana tao amin'ny Ministeran'ny Fitsarana, teo amin'ny Ministry ny Fitsarana teo aloha Erlaza Imbika sy ny mpisolo azy vonjimaika Gisèle Ranampy. Ity farana izay ministry ny asa, ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy araka izany no hitantana vonjimaika ny Ministeran'ny Fitsarana, izany hoe iandraikitra ministera roa ny tenany mandra-pisia ny fandaminana vaovao. Ny zoma lasa teo no nametra-pialana Erlaza Imbika ministry ny Fitsarana sady pitahiry ny fitombo-kase-panjakana teo aloha. Neken'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fametraha-pialany. Nisy ny raharaha heverina ho nahavoaroroy any Imbika Erlaza no fotsitry ny fametrahany fialana. Tsy namoaka vaovao loatra momba ity raharaha ity ny ministry ny Fitsarana misolo toerana nandritra ny fotoana niaonany tamin'ny mpanao gazety atao aorian'ny nandraisan'ny fitantanana ny ministera. Ametraka lamina vaovao ny avy eo anivo ny ministera ny fanabeazam-pirenena ahafahana mandrindra araka ny tokony ho izy ny fitsinjarana ny votoatim-pibeazana mandavataona ary koa ho fanonerana ny fahatapahan'ny fampianarana nanerana ny Madagasikara noho ny fisian'ny valanaretina Covid-19 sy ny fandalovan'ny rivo-doza. Anokana herinandro roa araka izany ny ministera ho fanarenana ireo fotoana tsy nahafahana nianatra tamin'ny 2 volana fahatelo. Ho tanterahana ny alatsinainy 18 febroary 2024 hatramin'ny zoma 4 martsa izany ho an'ny 2 volana fahatelo. Raha mahakasika ny 2 volana faha-efatra kosa dia atao ny alatsinainy 12 aprily hatramin'ny zoma 15 aprily 2024 ho avy izao ny fanonerana ny fotoana tokony ho nianarana.